Aleloia, mbola faly miarahaba anao indray ny tenako anio zoma 12 ny volana septambra 2025. Ampahery anao indray aho anio amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fo izay hoentina eto izany. Milohany hidirantsika amin'ny fampaherezana dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra betsaka ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao. Misaotra Tompo fa mbola afaka ampahery ny mpanomponao tsirairay avy maneran-tany izay mpanaraka izao video izao indray ny tenako. Misaotra indrindra Jesosy satria noho ny famindraponao sy ny fahasoavanao izany. Jesosy dia mangataka ny fanatrihanao feno eto Tompo. Enao no anendry ny lelako. Enao Jesosy no hiteny amin'ny alalako. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako. Ny asa matin'ny Satana rehetra dorana amin'ny rahan'i Jesosy, hoahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kely tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao. Dia volom-pangalateny rehetra dorana amin'ny rahan'i Jesosy, potehina amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny vavako, miala amin'ny lelako amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy, ny ranao andrakotra ny lelako, ny ranao andrakotra n'izao fotoana izao, mba ho tanteraka sy ho lavrary amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ndehantsika hamaky tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Nomery. Nomery toko 220 dia ny andininy 220 ka hatramin'ny 530. Nomery toko 220 dia ny andininy 220 ka hatramin'ny 530. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia ny hoe ny borikin'ny Balama. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny fomaraina i Balama ka nanisy lasely ny borikiny ary nandeha niaraka tamin'ireo andriandain'ny Moaba. Nirehitra taminy anefa ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy ary ilay anjelin'ny Tompo nijoro teo an-dalana mba hisakana azy. Ary i Balama dia nitaingina ny borikiny ary niaraka taminy ny zatoviny roalahy. Dia hitany borikiny nijoro teo amin'ny lalana ilay anjelin'ny Tompo sady nitana ny sabany nefa voatsoka teny an-tanany. Dia nivily lalana ny boriky ka nankany amin'ny saha. Dia nikapoka ny boriky i Balama mba ampiverina azy ho amin'ny lalana. Ary ilay anjelin'ny Tompo nijanona tao amin'ny lalan-tery teo anelanelan'ny tanimboaloboka. Nisy fefy teo andaniny roa ary nahita ilay anjelin'ny Tompo ny boriky dia niampify teo amin'ny rindrina ka nanery ny tongotry Balama tamin'ny rindrina. Dia nikapoka azy indray izy dia mbola nandroso ilay anjelin'ny Tompo ka nijanona teo amin'ny toerana ety izay tsy nisy iviliana na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary nahita ilay anjelin'ny Tompo ny boriky ka nandry teo ambanin'ny Balama. Dia nirehitra ny fahatezeran'ny Balama ka nikapoka ny boriky tamin'ny tena izy. Dia nosokafan'ny Tompo ny vavan'ny boriky ka hoy ny boriky tamin'ny Balama, inona no nataoko taminao no dia nokapohinao fanoteliny ao izao? Dia hoy Balama tamin'ny boriky, satria namazivazy ahy ianao. Raha izao no nisy sabatra tetỳ an-tanako dia matoko mihitsy ianao ankehitriny. Ary hoy ny boriky tamin'ny Balama, tsy borikinao va aho izay nitaingenanao hatrizay nanananao ahy ka mandrak'androany? Moa efa fanaoko va ny manao toy izao aminao? Dia hoy izy, tsia. Dia nampahiraton'ny Tompo ny mason'ny Balama ahita ilay anjelin'ny Tompo mijoro eo an-dalana sady mitana ny sabany efa voatsoka eny an-tanany. Dia niondrika tamin'ny tany Balama ary hoy ilay anjelin'ny Tompo taminy, nahoana no nikapoka ny borikinao intelo ianao? Indro aho no niainga mba hisakana anao satria hitako fa mivarina amin'ndoza ny lalanao.
nahita ay ny briky dia nidify ay intelo. Raha tsy nidify ay izy dia ianao mihitsy no nataoko maty, fa izy kosa dia novelomiko. Dia hoy Balama tamin'ilay anjelin'ny Tompo, efa nanota aho satria tsy fantatro fa ianao no nijoro nisakana ay teo an-dalana. Ko ankehitriny, raha tsy sitraka ao izao diako izao, dia hiverina aho. Hoy anefa ilay anjelin'ny Tompo tamin'ny Balama, mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, kanefa ny teny izay holazaiko aminao ihany no holazainao. Dia nandeha i Balama niaraka tamin'ireo andriandain'i Balaka. Amen. Arak'izany ten'Andriamanitra zany dia misy fotoana Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny olana. Teto dia tsy tokony nandeha Balama, kanefa nandeha ihany izy. Ary izay no nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra taminy, satria nisisika ihany izy. Tsy ho hazavaina lavabe ny tantara zany, fa afaka mamerina mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra ianao dia ho azonao tsara ny tian'Andriamanitra ambara, ho azonao tsara ny tiany tenin'Andriamanitra ambara rehefa vakianao tsara ianao mihitsy mila mamaky ny tenin'Andriamanitra. Araka ny nambarako teo dia hoe tsy tokony nandeha Balama, kanefa nandeha ihany izy ary nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra, satria nisisika ny andeha ihany izy. Nefa tsy izay no tian'Andriamanitra atao, tsy izay no programan'Andriamanitra tamin'izany. Misy fotoana Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mila mankatoy ianao. Andriamanitra koa nefa dia miteny amin'ny alalan'ny olana zany, zavatra mitranga sy misy eo amin'ny fiainanao. Dia mila ianao manontany ny Tompo hoe inona no anton'izao. Mety efa nivavaka ihany ianao, mety efa natao délivrance, mety efa nifadianina mihitsy aza fa tsy nivaha ilay olana. Mila takatrao ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina aminao zany. Dia ao anatin'izay nefany mila ianao mandeha mitokana, mivavaka. Afaka vakianao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 9:9 dia ny 9:9. Mila mitokana ianao, mibebaka, mifona amin'Andriamanitra mba hahafantaranao, mba hahafahanao mahafantatra an'ilay tena sitrapon'Andriamanitra marina, mba hahafantaranao ilay tena tian'Andriamanitra tongavana marina amin'ilay zavatra miseho, amin'ilay zavatra mitranga. Amen. Ry ranadahy sy rahavavy ao amin'ny Tompo, mila manontany ny hevitr'Andriamanitra foana ianao rehefa hanao zavatra. Rehefa misy zavatra eritreretinao atao dia mila manontany ny hevitr'Andriamanitra foana ianao, mba tsy hahatonga hoe olana no hitranga izay ianao vao ahafantatra anantona an'Andriamanitra, anontany an'Andriamanitra inona Jesosy no anton'izao, inona Tompo no anton'izao zavatra izao. Fa mila ianao manontany ny hevitr'Andriamanitra foana. Amen. Misy olana indraindray tsy mivaha mihitsy, satria fantatr'Andriamanitra fa raha mivaha io olananao io dia mety hanapotika anao. Ohatra, hanome ohatra anao, ohatra hoe hividy tany ianao, manana eritreritra ianao hividy tany, na hividy trano, na hividy fiara, na misy zavatra eritreretinao zany, zavatra ngeza hovidinao, dia mety bloquen'Andriamanitra mihitsy ny volanao. Satria inona ny antony? Efa fantatr'Andriamanitra, fantatry ny Tompo mihitsy ny zavatra hiseho, ny zavatra hitranga, raha ohatra ka hoe azonao io zavatra io, raha ohatra ka hoe mivaha io olana io. Satria fantan'ny Tompo fa mety raha mividy an'ilay tany ianao, raha ohatra tany no vidinao, mety fantatry ny Tompo fa taratasy tsy ara-dalàna ny taratasin'ilay tany, dia lasa very vola fotsiny ianao. Fantatry ny Tompo, efa hain'ny Tompo zany. Dia mety ianao mieritreritra hoe ahoana ary ity, dia lasa mandeha mitady vahaolana ary, ahoana mametra-panontaniana. Fa izay ilay mahatonga an'ilay hoe mila manontany an' Jesosy foana rehefa manao zavatra. Amen.
Manarak'izay raha tody zava-manahirana ianao izay tsy hainao ny mamaha azy, tsy mamaha an'ilay olana zany dia aza misisika foana mamaha an'ilay olana. Andana aloha mivavaka, anontaniao ny tompo hoe inona tompo no tianao hatongavana, fa misy programan'Andriamanitra ao ary tsara lavitra noho izay eritreretinao. Afaka vakianao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:5 dia ny 9:9. Isaia 5:5 dia ny 9:9. Ny fihevitra ozy izy dia tsy mba fihevitrareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary tena marina mihitsy zany. Zavatra mety eritreretintsika tsy izay nefa ny fiheveran'Andriamanitra azy, fieritreretan'Andriamanitra azy. Izay mampatonga antsika mila manontany an' Jesosy tsara rehefa misy zavatra kasainao atao, rehefa misy zavatra ho ataonao, rehefa misy toerana andehananao anontanio Jesosy. Manontania aloha ny tompo ianao. Amen. Ny ampaherezako anao anio dia misy hafatra ao ambadiky ny olana. Anontania ny tompo hoe inona no hafatra tianao ampitaina amin'izao zava-misy zao, amin'izao zavatra mitranga zao, fa misy hafatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ao. Amen. Hitantsika tsara fa teto ny tantara, raha mamaky tsara an'io tantaran'ny Balama io ianao dia tena nisokafan'ny tompo le vavan'le briky. Ny tompo mihitsy nanokatra ny vavany nampiteny azy. Ain'Andriamanitra atao daholo ny zavatra rehetra. Ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra mba hahatonga anao zany hoe ahafantaranao hoe velona marina ity Andriamanitra izay tompoko ity. Amen. Ny ampaherezako anao manaraka dia mila manontany ny hevitr'Andriamanitra foana ianao amin'ny zavatra rehetra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanao. Tian'Andriamanitra ianao hiantehatra aminy sy hatoky azy. Mpahery anao aho anio hoe mamaly vavaka Andriamanitra. Aza kivy raha sendra ao anatina zava-tsarotra ianao fa mivavaha dia mahereza ianao. Rehefa hainao ny tokony ho ataonao, aoka ho matotra ara-panahy ianao ny zavatra mitranga rehetra dia misy antony avokoa. Mankatoava n'Andriamanitra hamindra fo aminao anie ny tompo. Amen. Izay indray no fampaherezana ampaherezako anao anio. Mahereza ianao raha tojo zava-tsarotra, raha tojo olana, ndana miantoraka amin'i Jesosy. Anontanio an'ny tompo izay antony mahatonga ny zava-misy, zava-mitranga rehetra sy miseho eo amin'ny fiainanao fa izy hamany olanao, izy hiditra an-tsehatra, izy manana hevitra heverana anao. Dia hevitra hitondra fiadanana ho ny tompo fa tsy loza. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny manaraka indray raha mbola misy ny fotoana dia mandram-pionanao indray ny tenako. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra.